Vaovao-tselatra momba ilay depression tropicale Francisco. Tany amin'ny 3,20 kilometatra avaratra atsinanan'ny Vatomandry no misy ny foiben'ny Francisco tamin'ny 10 maraina teo. 520 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy ary arahina tafiotra manodidina ny 570 kilometatra isan'ora. Mikisaka mianatsimo somary atsimo andrefana ny diany ka mahafaka 7 kilometatra isan'ora. Raha ny vinavina dia hiditra an-tanety ao atsimon'ny distrikan'ny Mahanoro izy raha pito sabotsy ary tsy hiova firy ny heriny. Tsy misy ny filazana mahakasika ny rivo-doza satria tsy ahiana ho feno ny fepetra mahakasika izany. Na izany aza dia mila mitandrina tsara ny mponina voakasika ny filazana amin'ny fahabetsahan'ny rotsakorana satria mety arahana tafiotra mahatratra 70 kilometatra isan'ora izany amin'ny fotoana idirany an-tanety ny sabotsy izao. Araka izany dia vinavinaina ho betsaka ny rotsakorana ka mety hitarika ny tondra-drano. Miovaova tahaka izao manaraka izao ary ny fampitandremana amin'ny fahabetsahan'ny rotsakorana. Lokomena, Brickaville, Vatomandry, Mahanora ary Nosivarika. Loko mavo, Mananjary, Manakara, Vohipena, Ifanadina, Ikongo, Manapotsy, Marolambo, Mahangoro. Loko maitso, Ambatondrazaka, Manjakandriana, Antananarivo Avaradrano, Antananarivo Renivohitra, Antananarivo Atsimondrano, Andramasina, Ambatolampy, Antanifotsy, Antsirabe voalohany sy faharoa, Fandriana, Ambositra, Manandriana. Etsy andanin'izay dia misy ihany koa ny fampitandremana amin'ny fahamafisin'ny rivotra Andranomasina izay mety mahatratra hatrany amin'ny 80 ka hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora eo anelanelan'ny Toamasina sy Mananjara. Araka izany ary dia tsy tokony hivoaka an-dranomasina ireo faritra voakasika izany. Iangaviana ihany koa ny mponina voakasika rehetra mba hanaraka tsara ny toromarika omeny ny manam-pahefana eny ifotony.